Prochain papa. Isso. Au. Aí não sei, né? Yine wala manaraka hatrano ny lalao ifaninanan'ny STK Salimavao sy Sinosoa misy eo a. Mitarika amin'ny 5 sy 15 moa ny STK Salimavao amin'izao fotoana izao. Ato amin'ny Petit Palais misy 3 points tsara be zany a maty amin'ny Sinosoa. Ezaka mamarikisana STK Salimavao tsy maty. Azo faute moa ny équipe-n'ny Sinosoa amin'izao fotoana izao lancé franc anankiroa. Marihana fa match retour ny androany a. Tsy maty amin'ny baolina. Nanompo mpilalao mandamy sy ny ankilany miady ihany ny lalaontsika androany afaky baolina ilainy amseho soa. Dia mikesara ny contre-attaque sy maty. 3 points avy hatrany. Maty tanteraka ny 3 points tsika avy amseho soa. Anenjika tiketikely salama zao a. Miady koa dia tena miady amin'ny lalao.
Bola ny STK Selimovoy ny baolina am'zao. Manandrana 3 points ny STK fa tsy maty. 2 points maty. Ngezaka amin'ny tanany lelanelana manao amin'ny STK. Bola sisa dia tratran'ny zareo avy amin'ny Tsemosoandro iny amin'ny STK. Namarika sarany avy amin'ny STK. Faute ny baolina boka ho an'ny STK ny baolina zany am'zao fotoana zao. Manao remplacement indray zareo avy amin'ny Semosoa. Ngezaka mampilala ny kipa rehetra ny mpanazatra raha fahita anazy. Ezaka manentana koa ny zareo mpanohana ny ekipa tsirairay. Tudo feio, não é?
Manomboka miakatra rehefa ny 3 points amin'ny STT Salemavao. Pamorotsika zao ao anatin'ny deuxième carton ezaka mandamina indray ny stratégie ny équipe tsirairay. Tsy dia lavitra ny scorentsika fa 7-3 sy ny 8-2. Marina va ity lalaontsika androany ity moa dia lalao ara-piralahiana izay lalao miverina ho an'ny ekipa rotonta. Niezaka nanamafy ny ekipa amin'ny Senosoa satria misy mpilalao vaovao ry tazatazana ao amin'ny zareo. Dia andresy tokoa ry zalahy moa zany izao raha fahitana azy. Antony lancé voalohany ho an'ny laharana faha 10 amin'ny ekipan'ny Senosoa. Feno tsara ny lancé franc, 2 points ho an'ny Senosoa. Ezaka manenjika indray ry zalahy amizay. Mbola azo ny Senosoa ny rebond dia tsy matatra ilay lanceur anankiroa ary mbola azo point anankiroa indray ry zalahy zany izay.
si natin lancer voalohany ho amin'ny STK Salem.
ny tropa ny Senesoa. Parka ny Senesoa amizao fotoana izao. Manaly kosa amin'ny beka ny ST Barcelona izao. Miady dia miady ny lalaontsika androany. Ny mpanohana koa tsy andany miezaka mamery ny ekipa tsirairay. Tsara dia tsara zany federasiona. Tapitra ny tafotoana faharoa. 13-13 ny skortsika amin'izao fotoana izao. Anao izay mety manodidididina dia tongava ty. Tonga manataka ety ihany koa moa ny DG an'zareo avy amin'ny Senesoa manotrina ny ekipa manome hery ary mijery koa ny lalaon'ny tsirairay. Mankasitraka anao monsieur le DG. Tem que ver? Ah, sei lá, sério.
Aza mbola sombaina aloha la serso. Aza mbola sombaina aloha la serso. Misy koa fa misy amin'ny 3 points ny match période fahatelo.
Tapitra nilalaotsika androany a 5-20 ny scoretsika mitarika tamin'izany ny STK Salema vaovao a. Isaorana antsika rehetra izay tonga nanotrona nanohana an'ireto ekipantsika reto a. Isaorana antsika izay nanaraka mivantana ihany koa. Mbola ho jerentsika eto moa ny fihetseham-pon'ny tsirairay a. Reto ny mpilalao-tsika tao amin'ny Senosoa. Misy any Repaslaza, Rabes, Rado, Farany manana Alain Patrick, Razafinarivo William, Richard Jean-Baptiste. Hiditra amin'ny 4e quart-temps atsika zao. Hiditra amin'ny lalao fahefatsika, tany fahefatra amin'izao lalaotsika zao zany.
Tapitra ny lalaotsika narahana tamin'ny Seinosoa sy ny STK Salema Vaovao naharesy tamin'ny isa 420 sy 770 ekipan'ny STK Salema Vaovao. Niady tena tokoa ny lalao, samy namineo ny fahaizany sy ny heriny ny tsiraray ary dia isaorana antsika ny amin'ny fotoanan'io isaorana ny lalao rehetrarehetra, isaorana ny mpanohana, isaorana n'ireo spectateur. Tsokandray.